avy amin'Andriamanitra retsika tsy Jesosy Kristy ihany koa ilay Andriamanitra tia amintsika. Anio lahady fahasivy ambin'ny folo novambra fito ambin'ny folo sy roa arivo avana lahady fahatelo amby volana novambra tia anio ary ao anatin'izany dia lahady fahatelo ibanjina ny efitsakemina milo hevitra ny andro tompo ny vavonjelonaminy raha programa moa zany anatin'ny telekôpy efitsakemina dia mila fantatsitsy fantatsika ihany ary io natokana ao anatin'ny sampalafana zavasy fa efitsakemina fa isika kosa eto amin'ny vandy fitandremana izany faisantia misaotan'Andriamanitra manokana no ny fotoana ahafahantsika miankanazy azy no fampivoavana fitondraram-bavaka sy fanohanana ny sampana vokovokomanga. Ny araba sady ny sampana vokovokomanga sy ny sampana vokovokomanga moa zany itia fanoloana ny afaky ny tenin'Andriamanitra rantsana sy ny fiangonana mansolary fitany tokotandrona sy ny valam-piangonana dia miara-miasa amin'izany sampana vokovokomanga karazantsika n'Andriamanitra fitolokotany izany. Ny avatra ny tompo atsika amin'ny tenyity havana dia misy zavatra roa sosona ihany. Ny telekôpy atsika dia mazava izao misaolona toko fahefatra ny titosy toko faharoa ny testamentatany kosa eo amin'ny fantetody amin'ny Isaia fa ankehitriny tahaka ny fanaoko ihany rehefa mitoriteny tahaka izao ary havana dia manasa anao ampiavanao mba tsy mainty nafotsy le baiboly fa tena sokafana fa hoavy masy ny fotoana ianao satria mahasoratra masina azonao kokoa izy amin'izay ary mazava aminao ny afatra ny tompo dia sokafy ary zao telekôpy atsika teo mijaolona toko fahefatra mijaolona toko fahefatra ambininy fahasivy ambin'ny folo tsika ny mandray dia mijanona amin'ny fahaizan-roapolo ambin'ny sivy ambin'ny folo tsika mandray mijanona amin'ny fahaizan-roapolo rehefa hitanao zay dia asytoany kely fa andalo kely ary amin'ny titosy ihany koa isika ny afaky mitombo atsika ny titosy toko faharoa tonga zany dia zay sokafanao voly zany zao dia amin'izay tsy mitady tsony rehefa aveo fa rehefa hoe vakio any eo amin'ny titosy dia tonga dia avady teo fotsy leo amin'ilay misy toana hoe izy amin'izay ny titosy toko faharoa dia ny fahatelo folo ka hatramin'ny fadiny dia toany kely taratasy ny titosy toko faharoa io andiny raikany folo amin'ny ambin'ny folo dia rehefa hita ny titosy sy taratasy dia miverena any am'izay toko fahefatra amin'izay any amin'izao toko fahefatra. Rehefa mandika no hevitsika ny havana dia izay no hevitra vavina amin'ny volana io ny andro ny tompo ny vavolombelonaminy ny afaka roa apetraka ny tompo amintsika eo am-piandrasana ny fihavin'ny tompo eo am-piandrasana ny fihavin'ny tompo dia misy zavatra roa angatahan'ny tompo amintsika takiny tompo amintsika izany hoe inona no toetra tokony iainantsika asain'ny tompo ataontsika asain'ny tompo ivelomantsika ny toetra tokony ananatsika eo am-piandrasana ny fihavin'ny tompo satria miandro tompo ny vavolombelonaminy fa rehefa ao anatintsika zany zay zavatra roa zay ambaran'io dia everina fa marina amintsika hoe miandro ny fihavin'ny tompo ny vavolombelonaminy ka tsy hoe le anakory sakoteako izy dia tapitra fa anakory fanitsy amperikopandroany no zay koetra zany ny voalohany ny kristiana na ny mpino na ny zanak'Andriamanitra na ny mpalara-diny tompo miandro ny fihavin'ny tompo hanovany fanjakany lala dia manana ny toetra mpivavaka marina izy tena manana ny toetra mpivavaka marina izy inona moa hoe manana ny toetra mpivavaka marina nao dia novatona andiny fahatelo amby roapolo afaka ao anaty ny fiangonana mijereo toko fahefatra tsika zao no resaka dia jereo no andiny fahatelo amby roapolo ahoana ny Jesosy amin'ny anarany tompo fa avy ny andro sady tonga ankehitiny fandray ny tadiny dia andiny faharoa amby roapolo tahaka amin'ny faharoa Andriamanitra dia fanahy izay mivavaka aminy dia ahoana ny toyiny manana ny toetrio zany ny toetry ny fahamarinana ny toetra ny mpivavaka marina zany hoe raha azavaina zany dia ny zavatra misy eny no azavaina kely io i Jesosy Kristy ataoko fotsiny ny tantara i Jesosy Kristy eo am-patsakana mifanenina ny vehivavy samaritana dia nangatana ny rano izay tsy lahalala aza koa jereo le andiny faharoa amby roapolo
dia raha vehivavy mbola miteny hoe mbola ho avy ny tompo dia tena tsika zaka tenenao zany izy dia tokony tena tsy fantatro zany resaka mono izy zany hoe olona tsy mahafantatra azy mihitsy isaman-tanana ity olona tsy manandrana aminy zay ny zavatra misy kanefa ao anatin'izany dia manitsy Jesosy manitsy ny olona ary manambarany izy hoe izay mivavaka miandro ny tompo dia tsy maintsy manana toetra ny fahamarinana tsy hoe misy zany tsy marina fa ny tena ambanan'le hoe toetra ny mivavaka marina ho antsika izay miandro ny fiavian'ny tompo raha tena zanak'Andriamanitra dia hoe angamba ny teny malaza azy ataoko amin'ny teny malagasy tsotra dia hoe mivavaka tsy misy fitaka mivavaka tsy miatsara velatsy izay le hoe manana toetra mivavaka marina ka misy zavatra amonina sany ina amonina no afatarina fa manana toetra mivavaka marina izy ina nambarina Jesosy am'izay hoe toetra mivavaka marina mivavaka tsy misy fitaka kristianina tsy miatsara velatsy ny eto amin'izao ihany resahako fa tsy hoe manontolo-piainana koa fa ny eto amin'izao no resahako roa no resahany Jesosy voalohany mivavaka amin'ny fanahy izy satria Andriamanitra zay vavahany dia Andriamanitra fanahy tena mazava ny teny Jesosy mivavaka amin'ireo izy dia mivavaka amin'ny fanahy satria Andriamanitra zay vavahany dia Andriamanitra fanahy ary inona mahatonga Jesosy tena zany fangano misy fangano misy mivavaka amin'ny tsy fanahy zay ka mafantany nykekolobotsy tsy zay tiany Jesosy teneny fa rehefa tena diniana ny hevitry ny teny dia izao jereo ambony eo tsy vakiko tsirairefa rehefa natrano dia vakio dia miresaka le vehivavy zay vavaka dia eto ena tendrombohitra ary rehefa tendrombohitra dia manao an'izao ary any dia Jesosy le nanisy an'le izy dia hoy izy hoe zany ny fomba anay fa izay fomba izay tokony atao zay lalàna zay izao miendrika ivelana ary amin'ny tena marina aza samatanana koa io miresaka amin'ny Jesosy io fa tsy jiosy ary raha lalàna dia mbola zay mibika tsy manandrana amin'ny samatanana ny jiosy teo zany Jesosy dia efa ohatrany hoe mivoana raha fijery le vehivavy azy avy eo Jesosy mbola miteny iray manao hoe ka tsy ety mivavaka fanatendromohatra dia mahitsy Jesosy Andriamanitra dia ahoana izy zay mivavaka aminy dia mivavaka tsy endrika ivelany zay zany hoe miresaky tsy eto mosa manana toetra mivavaka marina dia hoe inona le hevitry zay tsy mivavaka sandoka tsy mivavaka misy fitaka mivavaka mitsara velatsy fa matetika zany mahavory kristianina ny ivelany everiny fa ho maha kristianina sy mahampivavaka azy ary indraindray aza dia ohatrany azay le ambary ohatrany hoe lasa rehefa mety amin'ny ivelany dia mety zany tsy ilaina zany koa tsy vikeo dia tsy ilaina mihitsy zany lalàna dia tsy ilaina zany fandamina tsy ilaina zany fandamina zany fa ny hafanany zava-dehibe rehefa madio fanahy rehefa mendrika fanahy dia izy tsy hoe zany akoa tsy zay dia io zany ianao fa za zany tsy morana azy resaka fandamina fa ivelany zany tsia fa nytiany Jesosy ambaraka izao zay endrika ivelany mety ho ilaina ihany fa tsy endrika ivelany fototra ny fivavahana zay ny fampiarana tiany Jesosy amitaina ary zay mitsy izy amin'ireo mivavaka amin'ny fanahy sy misy io raha mamaritaty dia Andriamanitra izy dia fanahy zay mivavaka aminy mety amroapolo dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana le fahamarinana sahany eto zany raha jerena indray dia hoe ny fahamarinana ara-panahy ny fahamarinana eo anaten'Andriamanitra dia rehefa tena mijery midika teny fotoka isika marina tsy misy evevelobe na teny fransay na miteny anglisy na miteny malagasy zay hoe marina dia marina fa raha tena zao hoe juste marina zany justice fahamarinana zany raha tena vérité fahamarinana zany bediabeny azo ampiasaina fa tsy zay le teny ambany eto raha tena marina fa ny tena ambarany ty teny hoe fahamarinana ity dia zay teny hoe izay akasitrahany eo anaten'Andriamanitra zay titeny io raha azavay filovina teny zay akasitrahana eo anaten'Andriamanitra zany hoe tsy endrika ivelany misemonao mampivavaka anao ataonao ihany satria ilaina amina fandaminana fa izay akasitrahany eo anaten'Andriamanitra mihitsy koa no tena anonao fa mpivavaka marina anao izay tiany Jesosy nambara tamin'le vehivavy teo ampatsakany ary mitodika aminao zany ankehitriny mitodika amintsika kristianina isika zay aza mitetatsoa zany aloha hoe
Jesosy miresaka amin'ny vehivavy pasakana sy olona manodidina azy taika mampianatra rehetra fa ity atao Jesosy ao miresaka amin'ny vehivavy tsy ho aza vaiko zany satria izany koa mbola tsy azo atao raha tamin'ny fotoana andro ny hafahafa zany. Fa ny tiana marina zany atsika fiangonana dia izao mandray ny tenin'Andriamanitra. Miandry ny fiavian'ny tompo isika. Miandry ny fiavian'ny tompo isika. Mitsenatsika sakatsika izy andao lavitra izy. Manana toetran'ilay fanahin'ny kristianina marina. Na hoe mpivavaka marina. Ve isika sa ilay mpivavaka sandoka sa ilay mpivavaka mety misy fitaka ihany sa ilay mpivavaka mety tsara dia tsy ihany. Inona mahatonga an'izany fanontaniana amin'ny kristianina kehitriny? Zany lasa na ivelany to lasa namatotra ny fomba fivavahana ka mahatonga ny olombelona ahatratra ny fakapanataka ny samatana resaka teo Jesosy. Ka hoe tsy mety tsy tiana atao an'izao ka tsy zao no fanaoka ianao anefa tsy manandala aminay ianao tsy manana fatsakana ko tsy manazika ko anao mety rano. Ny fanavakavahana firy moa ny fiangonana mbola manana an'izany fisainana izany. Ianao tsy manandala aminay ka ananao ka fianakaviana na regny zao samy kristiana am-piangonana. Anao zany fa tsy anay dia samy sopanazy dia samy bekonazy ary tsy manana ilay fahamarinana ara-panahy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa ny ivelany ihany no manakitra sy mamatotra ny maha-mpivavaka. Anja zany lasa hitsin'i Jesosy raha tena mpivavaka marina ianao mivavaka amin'ny fanahy tsy ino tsy fahamarinana zay araka ny sitrapon'Andriamanitra. Araka ny sitrapon'Andriamanitra. Vokovomana moa ilay miresaka androany. Fitaoboka vokovomana. Firy ny kristianina mbiaizany zanak'Andriamanitra tahaka ny ahoana mitazy manonona ny teny ny mpanaradian'i Kristy ato anatin'ny fiangonana izay ary endrika ivelany to kristianina kanefa rehefa tsy aka-piangonana voana manao ny ataony fonany any bedibe ny manao ny ataony resarako samy manao ny ataony aminy io sao dia manao ny ataony ahoana dia ao andohanao ka dia manao ny ataony miana tena manao ny ataony mihitsy. Azonao tsara ilay manao ny ataony. Tsy manana ny fanahy etika sy ny fahamarinana nefa misy mpolaza ny zanak'Andriamanitra. Anisy tompo amin'izany ianao androany araka ny tompolaza amin'izany ianao androany mahery izay mila kristiana. Faharoa dia izao. Faharoa dia izao. Ny kristianina marina eo am-piandrasana fiavian'ny tompo. Ahoana moa ilay voalohany tena? Dia tena kristianina marina toetra ny fahamarinana misy fa ny faharoa ny kristianina marina. Miandry ny fiavian'ny tompo dia mitondro sy manambara ny famonjena. Maninona tsara? Mitondro sy manambara ny famonjena. Mazava be izany teny malagasy zany. Ndray voalohany teo zany hoe manana ny toetry ny fahamarina sy mandeharaka ny fanahy marina ten'Andriamanitra izy. Raha izay. Fa ny faharoa mitory sy manambara ny famonjena. Raha atao amin'ny teny malagasy mahitsy dia izao tsy miandry fotsiny. Tsy miandry fotsiny. Za fa voavonjy ay dia inona nataonao zany voavonjy dia miandry ny tompo eto hamonjy eto izy fa sady tsy mandeha ianao no tsy miasa ianao no tsy mamroso ianao fa miandry fotsiny eny voavonjy eky ianao efa mividian'i Kristy tamin'any fa maniraka anao ny tompo hiasa maniraka anao ny tompo andeha hitory maniraka anao ny tompo andeha hanambara. Ay izay misy an'izany avadio amin'ity to satria ny baibolina ary efa masaky nijerenao teo amin'izay fa tohanana kely dia sokafana ny tontosoko faharoa ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Eo no andininy fahadimy ambin'ny folo. Io ndray zany le toetra fampitakian'ny tompo hoe raha kristianina marina ianao ankoatra ny fitoratanao sy anao fiainanao sy mazaka marinanao dia zao mandehana koa dia mitorika fa aza miandry fotsiny eo. Ndao iaraka anaty ny fiangonana titosoko faharoa fa dia folo fa tsy mamafy amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe izany no lazao sy anamaro ary anarao. Inona moa tia izany tenitenenina tia izany teny izany tenenina amintsika fiangonana. Raha zava-misy eto dia izao ny Paoly apôstôly manoratra ho an'ny Titosy izay zanany ara-panahy ary rehefa nanoro ny taratasy izy ho an'ny mpandinika zalemoa dia mahita hoe ahoana moa firafitra ny taratasy fa ny firafitra Titosy toko faharoa io dia asaky mijery baiboly zao ianao dia izao tena firafitra izy io tena marina. Ny teny izy amin'ny andiny voalohany
dia manao illustration izy ao amin'ny rombelokrany folo dia mamara izy fa dia le folo farany dia mitandray fatelo jereo dia dia andiny faharoa e jereo zao teneny fa ianao kosa dia hoanao kosa dia milazaza miendry asam-pianarana tsy misy klema io a no famarika ny andiny fadiany folo hoe zany ary mazao siananarana nanao hita le hoe aria voalohany zany hoe ndana dia milaza dia mampianara matiny voalohany aria amin'ny andiny farany toko faharoa hoe zany ary lazao eo amin'ny andiny mety eo zany ny andiny hoe tia atao an'izao nanova fanahy say vanao an'izao mianina say vanao an'izao zay vao mitandrina mianina zay vakariny zao zay zany ny contexte io rahabiniana dia midika an'izany zany dia hoe misy zavatra sain'ny tompo atao dia zavatra roa ilay ambarany tompo ny voalohany misika zanak'Andriamanitra marina asain'ny tompo manintsy olona zay mandeha amin'arina tsy tokony aleha izy zareo ny andiny faharoa ambin'ny folo faharoa ambin'ny folo zay zany dia voalohana amin'izay mitondro sy manambara famonjena misy olona andiny faharoa ambin'ny folo zao ny voalaza mampianatra tsitsianarazy te-panasanaka n'Andriamanitra sy ny filanzao toy zao a ivelona amin'ny mosimara ary te-panahy araka n'Andriamanitra amin'izao fiainan'ity zao zay zany asain'ny tompo ataonao aloha sy nazy tanteo dia mijanona fotsiny mandany ianao mampianatra ny olona andaza te-panahy sy araka n'izy faharoa rehefa avy miteny an'izay ianao dia ambarao ny famonjena indimy faharoa folo asaizy manaty masy makao amin'ny Kristy izy fa ao ny famonjena manify ny fitoratena zany ny roa folo manavara ny famonjena sy ny fanavotana atao Kristy ny roa folo zao ny vola zao miampamonjy tena ambin'ny folo mianany zafady tena ambin'ny folo ny fanoloa mianany fantanana maharitra sy ny fisehon'ny voninahitra Andriamanitra lehibe sady famonjy atsika zay nanolotra amin'ny Jesoa zay ny vola zao nanolotra ny tena hamonjy atsika mba hanavotana atsika ho afaka mitanretra ambarao amin'ny olona fa Jesoa efa namonjy azy Jesoa efa tia azy Jesoa efa namoana ho azy ny fiainana mandrakizay ary raha voafatoko ny zava-maty mena izy ahoana zany i Jesoa efa nanafaka azy voky manga lehibe isakan'iny zany no raha tompo atsika ary hoanay zay mpampianatondra reo dia mandinidinika zavatra mety tsy dinian'ny olona kory azy ary amaranako azy dia misy an'ity zavatra ity diniko tamin'izany manfitoteny ity dia namperiperitra zareo io nadiny fahadimy ambin'ny folo misy teny anankitelo ao miasa misy teny anankitelo ao miasa vakiny andiny fahadimy ambin'ny folo miasa sainy tompo ataontsika mety tsy mitonomono koana fa sainy mandeha miasa sy mitorana manavaka amin'izay dia misy matoatelitelo ao andiny dimy ambin'ny folo febona satria makazy amin'ny anarany tompo zany lazao raha mahiteny malagasy sara dia misy matoateny anankitelo ao zany no lazaina ny voalohany fa misy matoateny faharoa anarnara ary mbola misy matoateny fahatelo andrarao ny fahefana ianao namara mamaka an'io zany dia hoe teny sena mamilakaka zany hoe dia milaka fotsiny eo mety zay fa tsy zay io rehefa dinina tsy zay io fa teny hoy mpandinika soratra masasipahity ny grika teny mivoatra tsy kelikely amin'ny fahamafisana zay io fa teny malagasy azy kompitiana azy mivoatra tsy kelikely amin'ny fahamafisana satria matoateny voalohany eo dia zao zany lazao midikany hoe milaza rehefa jerena ny teny grika dia zao a miteny fotsiny efa miteny any roa dia hoe bon efa miteny a miaina izy bon zay le miteny lazao ambarao teneny fotsiny anjara amin'ny tiaka sy misay zao ny amin'ny toko io a vokomanomatsika ny resaka eto a zao ny amin'ny zavatra io a zao ny amin'ny famonjeny Kristy iandrano ty fotsiny miteny fotsiny ianao asainy miteny fa miteny faharoa fa manomboka mafimafy inona miteny faharoa io anana rehefa jerena miteny bikany hoe manaka dia efa manomboka mampanome safidy io zany tsy miteny fotsiny zao ny amin'ny famonjeny dia point vite fa manomboka manakinazy nao ka miteny hoe manana no safidy a dia ahoana iza manomboka lalilala koa manomboka sarosarotra koa manomboka mafimafy kokoa io matoateny hoe ananary io ary eo zany hoe manomboka raha teny fahansay kaikikaiky kokoa hoe conscientiser dia manome choix fa dia mizavazavaka sary mbazafa mazava kokoa zay teny fransay zay ny conscientiser moa dia aveo mampamin'ny azy choix dia eo zay sy misavy hoe eny koa
rehefa tena dimiako zay lazainao dia tokony manasina amin'izay zany izy zareo satria dia amin'izay ty lana ty zany no alehako fa tsy zany zany andrasan'ny tompo aminao ampieritreritra sapa amin'ny azy safidy mba hivianan'andriamanitra fa tsy zavamahavelona sy ny filalaoratsy izay ty ary fahatelo mbola mafy izay inona mahatao teny fahatelo anjarao amin'ny fahefany rehefa tena dinina ny teny a dia efa karaza hoe fa miimposeny tsy anao ary tena manakana azy mihitsy zay mahatao teny fahatelo le voalohany laza fotsiny miaina izy tsara tsy maina izy ao izy hoany ny faharoa miteny ianao ary foloka manome safidy indray faratonana olo zany resahako zany manome safidy fa ny fahatelo am'izay fa miteny am'izay ianao a raha mbola mandeha amin'io dia miomany ianao ohatrany zany zany lesa raha mbola mafilo amin'io ianao a dia hitariny ainareo toy io tokatokanao io a efa resahana foana ianao amin'io fa iandraninareo voananiny sa rehefa ana dia rehefa ny apasana am'izay vo iana toka zany zany efa mampianareo aza velao any izy raha aza atao zany dia bahano ny lalana makany amin'ny lalana tsisy fa tireny izy tsofoka ao any amin'ny lalana izy araky zay azonao atao fa mitombo miarakasanao zany hoe le mafy no matoa tena azany masany anatsy vokovoko manoary resaka izy zao asany aizan'izany matoa teny zany ny asany vokovoko mana manatafika masina miteny olona mananaka olona manitsy olona atsy ny vokovoko mana ihany am'teny ty fa enao zanak'andriamanitra enao fa milazan'izany amin'izany amin'ny olombelona rehetra mitondro famonjeny kristy fa mialaka am'izay le titosy fa atao pratika am'izay izy tsika kristianina ne tsika kristianina zay ndraindray no latsaka ao amin'ny fakam-panama latsaka tsika rehefa asaina mitezika mba hambarao ny famonjena zay masy le fitoetra faharoa mba hambarao ny famonjena mba hambarao fa azakasa kristy ohatry tsika niro hoe voatosy zany fona nosy madagasikara ndraindray tsika olona matoa teny voalohany de point bana vike ino moa raha atao teny voalohany atao vaky ina inao fa efa matory fa zany efa niteny fa naneo zareo anasy zany karahatoy tsy zay iny asa itompotakina aminao e fa vadinanao ihany ranona zany asa zany hoe tsika vita ihany matoa teny voalohany vita ny matoa teny faharoa fa diso safidy le olo mbola taky mitompo aminao izy fa tonga amitsy aina matoa teny fahatelo ary aza melaka raha tsy tamivero ambanan'i kristy ny olona manodidina anao hita famarana izao raha fototoko antsika raha fotosesiko zay voanazy rehefa midesaka amitsika tolona mitenitsika toko amin'ty hoe mpanofon'andriamanitra io koa no heviteny ty volana ty dia ina kely le mantery nandony toko ny vavolombelona ny zanak'andriamanitra marina ny vavolombelona tompo marina openasa mampiaviny tompo dia ny voalohany ina tsara izy teo raha tsy varia anao dia ny voalohany manana mitoetrany marina ra-panahy mandeha ny fahamarinana amin'ny fanomponan'andriamanitra fa nitoetra fahavitaky ny tompo aminao tamin'nytelokoko androany dia ny hoe nympanompon'andriamanitra niany ny tompo dia manino mitombo sy manambarany famonjena ary mahatsariny matoa teny telo andrasan'ny tompo aminy milaza marinanatra mandana ny olona tsy hanawatsy mahiresaka vokovoko maro tsy molo zany masehatra miakatsika kanefa mitoko hitatana safayatsika fiamonana manontolo mpanompon'andriamanitra matoky hitarika aminareo am'samantakareva fanazakaraina mampian'andriamanitra